Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko voalohany. Satria maro no efa nanoratra, nandahatra tantara ny amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, araka izay efa noraisintsika natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa mpitory ny teny hatramin'ny voalohany, dia sitrako koa rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny andohany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharana, ry Teofilo tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafiorina ny teny izay nampianarina anao. Tamin'ny andron'i Herôda mpanjakan'i Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isany antokony Abia, ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranaka Arona, Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanan-tsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny Tompo. Ary tsy nanan-janaka izy fa momba Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Ary noho nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasany atokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolon'ny Tompo ka andory didikazo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazo manitra. Ary nisy anjelon'ny Tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny didikazo manitra. Ary noho nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra, fa hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenona ny fangatahinao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho raviravy ianao, ary maro no hifaly amin'ny hahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka sady ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiany amin'ny Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia mba hampody ny fony iray ho an'ny zanaka, ary ny tsy manoha ho amin'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Ary io Zakaria tamin'ilay anjely: inona no hahafantarako izany? Fa izao efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namaly nanao taminy hoe: izao ny Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahina hiteny aminao aho ka hilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro homona ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatonga ny andro hisehoan'izany zavatra izany, ho valiny tsy ninonao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanany. Ary ny olona dia niandry an'i Zakaria ka gaga noho izy naharitra ela tao amin'ny tempoly. Kanjo rehefa nivoaka izy dia tsy nahay niteny taminy, ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy. Ary izy nanao baiko ny mona taminy, ary dia mbola mona ihany. Ary rehefa tapitra ny andro nanaovana ny fanompoam-pivavahana dia lasa nody tany an-tranony izy. Ary taorian'izany andro izany dia nitoejaza Elizabeta vadiny, dia nihery 5 volana izy ka nanao hoe: izao no nataon'ny Tompo tamiko tamin'ny andro izay nitsinjovany hahafa tondromaso ahy amin'ny olona. Ary tamin'ny fahaenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virijina anankiray izay voafofo ho vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa, avy tamin'ny taranak'i Davida. Ary ny anaran'ny virijina dia Maria. Ary noho niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: arahaba ry ilay nohasoavana, ny Tompo mombanao. Ary taitra loatra izy noho ny teniny, ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Ary hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ry Maria,
fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy io lehibe ka atao hoe zanaky ny avy indrindra, ary Jehovah'Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'ny Davida rainy, ary hanjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. Ary io Maria tamin'ilay anjely: anao ahoana re no ahatanteraka izany? Fa tsy mahalala lahy aho. Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin'ny avo indrindra hanaloka anao, koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray 9 izy izao, izay natao hoe momba. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia hoy Maria: ity ny ankizivavy ny Tompo, aoka ny eo ho tonga amiko araka ny teninao, dia nandao azy ilay anjely. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany havoana, ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'i Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony, ary nofenoina ny fanahy masina Elizabeta. Dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voatay samy vehivavy ianao, ary voatay ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko no mba vakian'ny renin'ny tompoko aho? Fa indro raha vao renin'ny sofiko ny feon'ny fiarabanao, dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. Ary sambatra ianao izay nino, fa efaina izay zavatra nampilazain'ny Tompo taminao. Ary hoy Maria: ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy, fa efa nijery ny fahambanian'ny toetrany ankizivaviny izy. Fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho, fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheverany fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ny nona novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Niay an'i Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindrapony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra teo amin'ny Elizabeta tokony ho 3 volana vao nody tany an-tranony. Ary tonga ny andro hahaveloman'i Elizabeta, dia niteraka zazalahy izy. Ary ny niara-nonina taminy sy ny zavany nandre fa efa nohalebiazan'ny Tompo ny famindrapony taminy, dia niara-ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamora ny zaza izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria araka ny anaran-drainy ny anarany. Fa ny reniny namaly ka nanao hoe tsy izany, fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy izy ireo taminy: tsy misy na dia iray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarana izany. Ary nanao baiko ny mona tamin'ny rainy izy ireo, izay tokony ho tiany atao anarany. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra, ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany, ka afaka niteny ny lelany. Dia niteny izy ka nideran'Andriamanitra. Dia raiky tahotra izay rehetra niara-monina taminy, ary niely teny amin'ny tany avoan'ny Jodia rehetra nilaza n'izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandre dia nandatsaka izany tampony ka nanao hoe: ho zaza anao ahoana re io? Fa nitanan'ny Tompo momba azy. Ary dia feno ny fanahy masina Zakaria rainy ka naminany hoe: isaorana ny eny Tompo Andriamanitry ny Israely, fa
fanitsinjo ny olona izy ka nanao fanafotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika ao amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, araka izay nampilazainy ny mpaminany ny masina hatramin'ny fahagola. Dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindrapo amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika. Anao izay ahazontsika hanompo azy tsy amitahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny Tompo ianao amboatrany lalany, hanomeny olona ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony, noho ny ahalehibe ny famindrapon'Andriamantsika izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika, hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana, hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Ary ny zazakely ny tombo ka ny ahery tampanay, ary ny toetra tany anefitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehoany tamin'ny Israely. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 2. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoaka ny Aogosito Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany natao fony Kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia, dia avy tao an-tanàna Nazareta ankany Jodia ho ao an-tanànan'i Davida, izay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaka Davida sy ny mpianakaviny, mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny izay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro hahavelomany, ary niteraka n'ilay matohiny izy dia nodidiny ny lambanjaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelon'ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny Tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary io ny anjely taminy: aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voahodidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely maro be avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahiny. Ary tamin'izany, rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nakany an-danitra, dia niresaka ireo lehilahy mpiandry ondry ka nanao hoe: andeha isika hakany Betlehema, ka izay izany zavatra vao tonga izany, izay nahampahafantarin'ny Tompo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona. Ary noho ny efa nahita izy, dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandry ondry taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandry ondry niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Ary rehefa tapitra ny havalona ka ho forana ny zaza, dia nataony hoe Jesosy ny anarany,
araka ilay nataon'ny anjely fony tsy mbola torotoroina tao an-kibo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe ny ilay voalohany teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehovah, ary mba hanatitra fanatitra araka izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe domoina roa na zanam-poromailala roa. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fampiononana ny Israely, ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary rehefa nampidirin'ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nidiran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny noho ny teny nilazana azy. Ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'i Maria renin'ny zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavona sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Ary ny fanahinao aza dia ho tsatohana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Ary misy mpaminany vavy anankiray, dia Ana, zanakavavy ny Fanuela, avy tamin'ny fireneny Asera, efa antim-panahy tokoa izy, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona tao aoriana Virjina azy, ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona. Ary tsy niala teo an-kianjan'ny tempoly izy, fa nanompo tamin'ny fifandikanana sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary noho niditra tamin'izany ora izany izy, dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema. Ary rehefa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalàna ny Tompo, dia niverina tany Galilea izy, dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia nitombo ka niahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ary ny ray aman-dreniny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firaviravona amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy, dia niakatra izy ireo araka ny fanao tamin'ny andro firaviravona. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny ara-dia taminy izy, dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-pantany. Ary noho tsy nahita azy izy, dia niverina ho an'i Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana, dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly izy, nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. Ary raha nahita azy izy, dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: Anaka, nahoana no nanao toy izany taminay ianao? Izato alahelo indrainao sy izao nitady anao. Fa hoy izy taminy: nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho? Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina taminy nakany Nazareta izy ka nano azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity
tamin'Andriamanitra sy ny olony. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 9. Ary tamin'ny taona 510 nanjakan'i Tiberio Kaisara, fony Pontio Pilato no gobernora tany Jôdia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo Ralainy no mpanapaka ny tany Torisy Trakonitisy, ary Lisany no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be, dia tonga tamin'i Jaona, zanaky Zakaria, tany anefitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy, nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: injany misy feono miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, ny lohasaha rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ahetry, ary ny meloka ahitsy, ary ny lalana mikitoatoana ho hamarinina, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa: ry taranaki nomena rana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana, ary aza manao anankampo hoe: manana ny Abrahama oranay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe: inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Dia avy koa ny mpamory hetra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe: mpampianatro, inona no ataonay? Ary io izy taminy: aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena ilainareo. Ary misy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe: ary inona kosa ny mba ataonay? Dia hoy izy taminy: aza mitohatoha foana amin'ny olona, ary aza miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo. Fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisainany Jaona tampony, na izy no Kristy na tsia, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe: izao manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izao, ka tsy mendrika hamany fehin-kampany aza aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany, hanadiovany tsara ny ao am-pamolohany, ka hanangonany ny vary ho any amin'ny sompony. Fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary fananarana maro hafa koa no notoriany tamin'ny olona. Fa Heroda mpanapaka, noho ny nanariny Jaona noho ny amin'ny Herodiasy vadin-drahalainy, sy noho ny ratsy rehetra izay nataony, dia nanidy an'i Jaona tao an-dranomaizina ho fanampin'izany rehetra izany koa. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ary tokony ho efa 30 taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharahany, ka natao ho zanaky Josefa, izay zanaky Eli, zanaky Matata, zanaky Levy, zanaky Melki, zanaky Janay, zanaky Josefa, zanaky Matiti, zanaky Amosy, zanaky Nahoma, zanaky Esli, zanaky Nagay, zanaky Mata, zanaky Matati, zanaky Semei, zanaky Joseka, zanaky Joda, zanaky Joanana, zanaky Resa, zanaky Zerobabela, zanaky Sealtiela, zanaky Nery, zanaky Melki,
zanaky Aldia, zanaky Kosama, zanaky Elmadama, zanaky Era, zanaky Jesosy, zanaky Eliezera, zanaky Joreima, zanaky Matata, zanaky Levi, zanaky Simeona, zanaky Joda, zanaky Josefa, zanaky Zonama, zanaky Eliakima, zanaky Melea, zanaky Mena, zanaky Matata, zanaky Natana, zanaky Davida, zanaky Jese, zanaky Obeda, zanaky Boaza, zanaky Salmona, zanaky Naasona, zanaky Aminadaba, zanaky Arni, zanaky Ezrona, zanaky Fareza, zanaky Joda, zanaky Jakoba, zanaky Isaka, zanaky Abrahama, zanaky Tera, zanaky Naora, zanaky Seroga, zanaky Reo, zanaky Palega, zanaky Ebera, zanaky Sela, zanaky Kenana, zanaky Arpakisada, zanaky Sema, zanaky Noa, zanaky Lameka, zanaky Metosela, zanaky Enoka, zanaky Jareda, zanaky Mahalalila, zanaky Kenana, zanaky Enosy, zanaky Seta, zanaky Adama, zanak'Andriamanitra. Ny filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko 14. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy, ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia noana izy. Ary hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno ivato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotray izany, ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohako eto anatrehako ianao, dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra no iankofanao, ary izy irery ihany no tomponao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy, dia nampitoetra azy teo an-tampony tempoly ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana ny ambany any. Fa voasoratra hoe, izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondrandreo anao. Fandrao tamin'ny fitohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voalaza hoe, aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa nahatapitra izay fankam-panahy rehetra ny devoly, dia nandao azy izy aloha. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilia, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona, ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahalehibe azy izy, ary araka ny fanahony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ary rehefa naorina ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy, sady talanjona no niteny ny fahasoavana naloko ny vavany. Ka hoy izy: tsy zanaky Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy:
Ataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe mpanao fanafody, sitrano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary io koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahanao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'i Elia. Raha niantona ny andro 3 taona sy 9 ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'i Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza, fa Naamana sy Iriana ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna, ary nitondra azy ho any an-tampony havoana ny orenan'ny tanàna mba haseriny amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Ary nidina tany Kapernaomy, tanànan'ny Galilia Jesosy, ka nampianatra ny olona tamin'ny Sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahin'ny demonia maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, indrisy, moa mifaninona akory izay aisy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringananay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia, noho ny namotraka azy teo afovoan'ny olona, dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe, manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary niely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Ary noho nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy, dia niditra tao an-tranon'ny Simona, ary azony tazo mafy ny rafozam-bavin'i Simona. Ary izy ireo nangataka taminy ahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy, ka noteneniny mafy ny tazo, dia niala tamindra vehivavy izany. Ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary raha niletika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy, ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe, ianao ny zanak'Andriamanitra. Nefa norarana ireo ka tsy navela niteny satria nahalala azy ho Kristy. Ary noho ny maraina ny andro, dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana. Ary ny vahoaka nitady azy, dia nakeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fa hoy izy taminy, tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho, satria izany no nanirahanay. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galilia. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 15. Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihan'i Genesareta Jesosy. Ary nahita samby kely roa nijanona teo atsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny samby kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalana, dia alatsao ny aratonareo ahazahoana hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko,
nandritry ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsaka ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony, ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saiky niletika. Ari rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olo-meloka aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habeany hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny habokana, ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindrotra ny tanany dia nanindry azy ka nanao hoe, mety aho, madiova ianao. Ary ny habokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy hilaza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehana hoy izy, miseho ampisorina ka manatery ny fanadiovana anao araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa mainka ny elo bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy tsy ho sitranina tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galili sy Jodia ary tany Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba hahasitranany. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralisisa ka nitady izay ampidirany sy hametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka dia niakatra teo an-tampitrano ka nanesorany ny tafo tanimanga. Dia nampidiny raha lehilahy mba mifandriny ho eo afovoan'ny olona dia teo anatrehan'i Jesosy. Ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo dia hoy izy, raha lehilahy, voavela ny elokao. Fa ny mpanorandalàna sy ny fariseo niara-nisaina hoe, iza moa ity miteny ratsy ity? Iza ny mahavela eloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia namaly ka nanao taminy hoe, nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, izao milaza aminao hoe mitsangana dia betao ny fandrianao ary modia ny an-tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeta ny fandriany dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiki tahotra indrindra ka nanao hoe, efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra atao hoe Levy nipetraka teo amin'ny mpamory anketra. Dia hoy izy taminy, manaraha ahy. Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-trano ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamory hetra maro sy olon-kafa koa
izay niara-nipetraka nihinana teo aminy. Fa ny Fariseo sy ny mpanorandalàna izay teo aminy dia nimononmonina tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao hoe, nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy hiantso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Ary io izy ireo taminy. Ny mpianatra Jaona mifadianana matetika sy mivavaka, ary ny an'ny Fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary io Jesosy taminy, mahay mampifady ny havan'ny mpapakatra va ianareo raha mbola ao aminy ihany ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro, ary rehefa voahaisotra ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe, tsy misy olona mandritra lamba vaovao analany tapa-damba atampina ny lamba tota, fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy. Ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tota. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy, ny ela no tsara. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 9. Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy, ary ny mpianany nanoto ny salohim-bary, ka rehefa nokosokosohiny tamin'ny tanany dia nohaniny. Fa ny Fariseo sasany nanao hoe, nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe, tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida, raha anoana izy mba amin'izay nanaraka azy ka niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary nihinana sady nanome ho an'izay nanaraka azy koa, nefa mahadiso raha misy omana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary io izy taminy, tompony sabata ny zanak'olona. Ary noho ny tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra, ary nisy lehilahy anankiray maty tanana ankavanana tao. Ary ny mpanorandalàna sy ny Fariseo nizataratra azy, na hasitrana amin'ny sabata izy na tsia, mba hahitany izay hampangana azy. Fa Jesosy nahalala ny hevitr'ireo ka dia niteny tamin'ireo lehilahy maty tanana hoe, mitsangana ka mijoro etsy afovoany. Dia nitsangana izy ka nijoro. Ary io Jesosy tamin'ireo, manontany anareo aho, moa ny manao sova no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Ary nijery azy rehetra manodidina izy, dia nanao tamin'ireo lehilahy hoe, ainjiry ny tananao. Dia nataony izany ka sitrana ny tanany. Dia safotry ny hatezerana izy ireo ka niokony amin'izay hanaovany an' Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia nantsony hanantona azy ny mpianany, ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly, dia Simona izay nataony hoe koa Petera, sy Andrea rahalahiny, sy Jakoba, sy Jaona, sy Filipo, sy Bartolomeo, sy Matio, sy Tomasy, sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Zelota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Jodasy Iskariota ilay tonga namadika. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo ankamarenana
izy sy ny mpianany maro mba mivahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy ho sitranina amin'ny aretiny, ary izay nampahoriany fanahy maloto dia nositranina. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe, sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa ho vokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa hiome ianareo. Sambatra ianareo raha alan'ny olona ka aririny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa, fa efa azonareo izay nahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny, fa mbola ho noana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny, fa mbola ho ory sy hitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra, fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino: tiava ny fahavalonareo, manova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay nanisy ratsy anareo. Raha misy mamela ny takolaka ao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao. Ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, andraisany toraka izany ihany. Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa dia mampisambora, ka aza kivy na amin'inona na amin'inona. Dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo. Aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo. Mamelahy dia mba havela ianareo. Omeo dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahinzana no hahafatra ka mihoatra no omeny ho ao am-pofonareo. Fa izay fatra ataonareo ho amarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe, ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo izay eo amin'ny mason'ny rahalahinao, nefa ny andry izay eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe, ry rahalahy, aoka esoriko ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Fa tsy misy azo tsara mamovo voa ratsy, na azo ratsy mamovo voa tsara,
fa samy fantatra amin'ny voany avy ny azo rehetra, fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy, fa amin'ny habeany ao am-pony no hitenenany vavany. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manantonay sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy, izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy. Ary noho nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana, dia namely azy mafy ny rika ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy, ary loza ny naharavana izany trano izany. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 7. Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteniny rehetra izany, dia nakany Kapernaoma izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty. Koa raha nahareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka loholon'ny jiosy akeo aminy angataka azy mba ho avy ka hasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika ny anaovanao izany izy, satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mby teo akaikin'ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena azy ka nanao taminy hoe tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao, fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitranoko aho. Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika akeo aminao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Koa izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanomiko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy dia gaga taminy, ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho nitafaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hita ny fasitrana ilay mpanompo. Ary tao aoriana kelin'izany Jesosy dia nakany an-tanàna atao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mby teo akaikin'ny vavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanakalay tokany reniny, sady mpitondra tena ravehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary noho nahita ny ravehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanantona izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao miharena. Dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolony tamin-dreniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika, ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Dia niely teny Jody rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy, ary Jaona niantso ny mpianany roalahy akao aminy, dia naniraka azy akany amin'ny tompo hanao hoe ianao va lay ho avy sa mbola avy hanao andrasantsika? Ary noho ny tonga tany aminy ireo lehilahy ireo
dia nanao hoe: "Jaona mpanao batisana niraka anay ankaty aminao anao hoe: ianao va ilay ho avy sa mbola hafa ny raosantsika?" Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe: "Mandehana ianareo, ambara ao amin'ny jaona izao hitanareo sy renareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy ho tafitonina noho ny amiko." Ary rehefa lasa ny irak-jaona dia nilaza ny jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: "Iza inona no nalehanareo tany anefitra? Volotara nohozongozon'ny rivotra va? Sa iza inona no nalehanareo? Olona mitafy lamba soa va? Indro, ny mitafy lamba soa sy mihinana zava-pi dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa iza inona no nalehanareo tany? Mpaminany va? Eny, hoy izao aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Fa izy ilay voasoratra hoe: indro, izao maniraka ny irako ialohanao, izay amboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko aminareo, amin'izay rehetra nateraky ny vehivavy, tsy misy lehibe noho jaona, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory hetra raha nandre dia nanamarina an'Andriamanitra, satria natao batisa tamin'ny batisan'ny jaona izy. Fa ny fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nandany fikasan'Andriamanitra, satria tsy mba nanantona ataony jaona batisa izy. Tahaka ny inona ary no anoharako ny olona amin'ity taranaka ity? Tahaka ny inona moa izy? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay mifampiantso hoe: "Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo. Efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitomany ianareo. Fa tonga jaona mpanao batisa, tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy ianareo: manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona, mihinana sy misotro kosa, ka hoy ianareo: indro, olona fatra-pity anina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarin'ny zanany rehetra." Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy, ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro, nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivony tanilany tongony izy ka nitomany, dia nahakotra ny tongony tamin'ny ranomasony sy namaoka azy tamin'ny volondohany. Dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary noho ny nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia nanao anan-kapo hoe: "Raha mpaminany ity dia ho nahalala io vehivavy manendry azy io sy ny toetrany, fa mpanota io." Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: "Ry Simona, manan-kolazaina aminao aho." Dia hoy izy: "Lazao ary mpampianatra." Nisy roa lahy nanana ny mpampanana vola anankiray trosa, ny iray nanana ny denari 500 ary ny iray kosa 50. Ary raha tsy nanan-kaloha izy roa lahy dia samy navelany. Koa iza moa amin'ireo no ho tia azy indrindra? Simona namaly ka nanao hoe: "Ataoko fa ilay namoha izany be." Dia hoy izy taminy: "Marina ny hevitrao." Ary Jesosy nitodika nijery andra vehivavy ka nanao tamin'i Simona hoe: "Hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, nefa tsy mba nanome ahy rano hanasana ny tongotra ianao, fa izy kosa nahakotra ny tongotro tamin'ny ranomasina,
dia namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka ay akory ianao, fa izy hatr'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nohosoranao dolilo akory, fa izy kosa nanoso menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny elony be, fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamindra vehivavy, voavela ny elokao. Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe, iza moa ity no mba mamela eloka? Ary io izy tamindra vehivavy, ny finoanao efa namonjy anao, mandehana soamatsara. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 9. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitetin'ny tanàna sy ny vohitra nitoro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny 12 lay nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena, izay efa nivoahan'ny demônia 7, sy Joana vadiny Koza mpitandrina ny fananan'i Herôda, ary Sozana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanantona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lano ny voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia naniry ka namoza ato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe, izay manatsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izany hevitra izany fanoharana izany. Dia hoy izy, ianareo no navela ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary hahare fa tsy hahafantatra. Koa izao ny hevitry ny fanoharana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony. Fandrao ino izy ka ho vonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ireo, fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voagejany fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na nametraka azy ao ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Koa tandremo ny fiainonareo, fa izay manana dia homena, ary izay tsy manana kosa, na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Ary ny renin'i Jesosy sy ny rahalahy nanantona azy, fa tsy nahazo nihaona taminy satria mifanety ny vahoaka. Ary nisy nilaza taminy hoe, ny reninao sy ny rahalahinao mijanona ato ala-trano tahitanao. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe, ny reniko sy ny rahalahiko
dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsambokely Jesosy sy ny mpianany, ary io izy taminy, andeha isika akeny ampitany farihy, dia lasa izy. Ary noho ny nandeha ny sambokely dia azony torimaso Jesosy, ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambo, ary saika nahita loza izy ireo. Ary nanantona izy dia namoha azy ka nanao hoe, Tompoko, Tompoko, maty izahay. Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano, ary dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ary io izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga, ka niresaka hoe, iza moa ity no mandidy ny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany? Dia nitody tany amin'ny tanin'ny Gerasena izay tandrifin'ny Galilia izy. Ary raha nialana keny an-tanety Jesosy dia nifanena taminy ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia, ary efa ela izy tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho ny nahitan'i Jesosy izy dia niantso mafy sady niakohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe, moa amin'ny faninona akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ô? Masina ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamindra lehilahy, fa efa nahazo azy ela izany. Ary efa nafatotra tamin'ny gadra, na ny tanany na ny tongony, ka nambenana izy. Nefa notapahiny ny fatorana, ka dia nentin'ny demonia ny rivotra nakany anefitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe, iza moa no anaranao? Dia hoy izy, Legiona, fa demonia maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hita nonoa. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny an-tendrombohitra, ary ny demonia nifona taminy mba havela niditra ao anatiny, dia nekeny. Ary ny demonia rehefa nivoaka tamindra lehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny farihy ka dia maty tany. Ary noho nitan'ny mpiandry izany natao izany dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha, dia nivoaka ny olona mba hizaha. Izany natao izany, ary tonga tany amin'i Jesosy izy dia nahitandra lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia, fa indro izy nipetraka teo anilany tongotry Jesosy, nitafy lamba sady ary saina, dia raiky tahotra ireo. Ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tanin'ny Gerasena manodidina dia nangataka an'i Jesosy hiala aminy, satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana tsambokely ka niverina. Ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy, nefa nampodiany Jesosy izy ka nataony hoe, mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory ery an-tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Ary noho ny tafaverina Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka, fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana tokony ho 12 taona izy, ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy anankiray
narary 12 taona izay efa nandalo ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nankao ivohon'i Jesosy ravehivavy ka nanendry ny somotra aviavin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary io Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nanday izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitan-dravehivavy fa tsy takona azy izy, dia nangovotra izy ka nankeo aminy sady niankohaka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary io Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara. Ary raha mbola niteny Jesosy, dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, maty ny zanakao vavy, aza manahirana amin'ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe, aza matahotra, minoa fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navelany hiara-miditra taminy, afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba amin'ny ray aman-drenitra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe, aza mitomany fa tsy maty izy fa matory. Dia ny omey azy fatratra ny olona, satria fantany fa efa maty razazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe, ry zazavavy, miharena. Dia nody indray ny ainy, ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena hanina izy. Ary dia talanjona ny ray aman-dreniny. Fa Jesosy nandrara azy, tsy hilazalaza amin'ny olona ny zavatra efa natao. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 9. Ary Jesosy niantso ny 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha hitoro ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Ary io izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tehina na kitapo-mbatsy, na mofo na vola, ary aza misy mitondra akanjo 2. Ary izay trano idiranareo dia ao no hitohero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia hintsano mivovoka ho afaka mitongotrareo ho vavolombelona miapangazy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra, nitory ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Ary Heroda mpanapaka nandre izay rehetra natao, dia very hevitra izy noho ny filazan'ny olona. Fa hoy ny sasany, Jaona no efa nitsangana tamin'ny maty, ary hoy ny sasany, Eli no efa niseho. Fa hoy kosa ny sasany, ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy Heroda, raha Jaona dia izao no efa nanapaka ny lohany. Fa iza indray moa izao izay reko fa manao izany zavatra izany? Ary izy nitady hahita azy. Ary rehefa niverina ny apôstôly dia nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony. Ary izy nitondra azy ka nandeha nitokana nakany amin'ny tanàna atao hoe Betsaida. Ary ny vahoaka noho ny nahalala dia nanaraka azy. Ary izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay marary dia nositraniny. Ary noho efa ho hariva ny andro, dia nanantona ny 12 lahy ka nanao taminy hoe, raha vao ny vahoaka mba hakanesany eny amin'ny vohitra manodidina sy any an-tsaha andro sy hitadianina, fa aty an-tany foana isika. Fa hoy izy taminy, omenareo hanina izy. Ary hoy ireo,
Tsy manana mihoatra noho ny mofo 5 sy hazan-drano 2 izahay raha tsy andeha hividy ihany ho an'ireo olona rehetra ireo, fa tokony ho 5,000 izy. Ary io izy tamin'ny mpianany. Asay vao mipetraka tonkony izy ka tokony ho 50 avy. Dia nataony izany ka napetraka azy rehetra izy. Ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nanova ny fisaorana ireo, dia novakiny ka natolo ny mpianany arosiny eny anoloan'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky, ary nangonina izay sombitsombony sisa-tsilany ka nisy 12 arona. Ary raha nivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady teo aminy ny mpianany, dia nanontany azy izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa aho? Dia namaly ireo ka nanao hoe, Jahona mpanao batisa, nefa ny sasany kosa manao anao ho Elia, ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray ampaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy izy taminy, fa ianareo kosa manao ay ho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe ny Kristian'Andriamanitra. Ary izy niteny mafy azy sady nandrara azy mba tsy hilazalaza zany amin'ny olona. Ka nanao hoe ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny loholona sy ny loham-pisorona mba amin'ny mpanora-dalàna sady ho vonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Ary io koa Jesosy tamin'izy rehetra. Raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia havery izany, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy, na maty antoka izy? Fa na iza no homenatra ahy sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona, raha avy amin'ny voninahiny sy ny andrainy ary ny any anjelimasina. Fa lazaiko aminareo tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa tokony ho avaloana taorian'izany teny izany, dia nitondra ny Petera sy Jahona ary Jakôba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetry ny tarehany, ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady nanelatrelatra. Ary indro nisy 2 lahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia, izay niseho tambony-boninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema. Ary efa navesatry ny tory ny mason'ny Petera sy ny namany, nefa nahary tory ihany izy. Dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy 2 lahy izay teo aminy. Ary tamin'ny nisarahan'izy 2 lahy taminy dia hoy Petera tamin'i Jesosy, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, ary aoka izahay hanao trano lay 3, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Nefa tsy fantany izay nolazainy. Ary raha mbola niteny izany izy, dia nisy rahona niseho nanarina azy ireo. Ary raha niditra tao anatin'ny rahona ireo, dia raiky tahotra ny mpianatra 3 lahy. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako voafidiko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo, dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'ny olona na dia iray akory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany. Ary noho ny ampitson'iny, raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy ireo, dia nisy vahoaka betsaka nitsena an' Jesosy. Ary indro nisy lehilahy anankiray avy teo amin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe, mpampianatro, masiana ianao, mamindra fo amin'ny zanako, fa zanako lahy tokana izy. Ary indro misy fanahy mahazo azy ka miantsoantso tampoka izy, ary ny fanahy mampifanintonsintona ny tenany sy mampandoha vory azy, ary sarotra ny fialany aminy ka mahatoritorovana azy. Ary nangataka tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany, fa tsy afany. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe,
Ry taranaka sady tsy mino no efa nivadika. Mandra-pahoviana no hitoerako aminareo sy handeferako aminareo. Eto ety ny zanakao. Ary raha mbola nanantona izy dia nampihintsitsindritra sy nampifanitsitsitona azy ny demonia. Ary Jesosy ny teny mafy ny fanahy maloto ka nahasitrana ny zazalahy. Dia natolony tamin'indrainy indray izy. Dia talanjona izy rehetra noho ny fiandrianan'Andriamanitra. Fa raha talanjona izy rehetra tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy, dia hoy izy tamin'ny mpianany, ampidirinareo ao amin'ny sofinareo izany teny izany, fa ny zanak'olona efa atolotra eo an-tanan'ny olona. Nefa tsy azon'ny mpianatra io teny io, sady nafeny azy izany mba tsy ho fantany, ary natahotra an-tany azy ny amin'io teny io izy. Dia nisy fisainana niseho tao am-pony ny amin'izay ho lehibe ao aminy. Ary Jesosy nahalala ny fisainany fony, dia nandray zaza anankiray ka nametraka azy teo anoloany. Ary io izy tamin'ireo, nazovo ny mandray io zaza io noho ny anarako, dia mandray ahy. Ary nazovo no mandray ahy, dia mandray izay nanirakay. Fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra, dia izy no lehibe. Ary zaho namaly ka nanao hoe, Tompoko, izahay nahita anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao, ka noraranay izy satria tsy manaraka antsika. Fa hoy Jesosy taminy, aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy, dia niakatra hakany Jerosalema izy. Ary nandefa iraka hialoha azy izy, dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana amboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho an'i Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianana izany, dia hoy izy, Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina azy? Fa izy nitodika dia niteny mafy azy, dia nakany amin'ny vohitra hafa izy. Ary noho nandroso teny an-dalana izy, dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, anaraka anao aho na aiza alehanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboaloalo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary io izy tamin'ny anankiray koa, manaraha ahy. Fa io kosa izy, Tompoko, aoka aho aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, Tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aho aloha andeha hanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 10. Ary noho ny afaka izany, ny tompona nendry olona hafa koa dia 70 lahy ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa lehany. Ary io izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamoro ny vokatra. Mandehana, indro, izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miarahaba olona koa reny an-dalana. Ary izay trano idiranareo, dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy izany, dia hiverina ao aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny. Fa ny mpiasa mendrika ahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. Ary izay tanàna hiakaranareo ka mandray anareo ny olona,
dia ano izay zavatra aroso eo anoloanareo, ary sitrano izay marary ao, ka lazao amin'ny olona hoe efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay tanàna iakaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona, dia mankanesa eo amin'ny lalambe ka lazao hoe nivovoky ny tanànanareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray, dia fafanay hiampanganareo, nefa aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho an'ny Sodoma amin'izany andro izany noho ny ho amin'izany tanàna izany. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenina. Fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaomy, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Ahetry hatrany amin'ny fiainan-tsy hita ianao, izay miaino anareo dia miaino ahy, ary izay mandahy anareo dia mandahy ahy, ary izay mandahy ahy dia mandahy izay naniraka ahy. Ary ny fitopololay niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka mena rana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra hananany fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninina anareo akory, kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko, Tompo ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Ary nitodika tam-pianana izy dia nilaza taminy manokana hoe sambatra ny maso mahita izay hitanareo. Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hare izay renareo fa tsy nare. Ary indro nisy mpahay lalàna anankiray nitsangana ka naka fanahy an'i Jesosy hoe mpampianatro, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary io izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakinao azy? Ary izy namalaka nanao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary io Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izay dia ho velona ianao. Fa izy hanamarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe iza ary no namako? Ary Jesosy namalaka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azo ny jiolahy, dia nendahiny ny lambany sady nokapohiny izy dia nilozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahita lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny Levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamina alehany ka tonga teo aminy, ary noho ny nahita azy dia onena, dia nanantona izy ka nofeheziny ny feriny sady nasiany tololo sy divay. Dia nampitaingenany tamin'ny bibiny izy ka netiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny. Ary noho ny
sady nanao taminy hoe tsapo izy, ary na ohatrinona ny laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telolay no ataonao ho naman'ilay azony jiolay? Ary io izy ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiantrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka nihaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny hamelany rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba hasavy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 2:20. Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, Tompoko, mampianara anay hivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany. Ary io izy taminy, raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe, Ray ho amasinina anie anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, omeo anay isan'andro izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, fa izahay koa mamela izay rehetra meloka aminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanay. Ary io Jesosy taminy, iza moa aminareo no manana sakaiza izay ankeo aminy mamaton'alina ka hanao aminy hoe, Ry sakaiza, ampisambory mofo 3 aho, fa ny sakaizako nandeha tamin'alehany dia tonga aty amiko, ka tsy misy izay ahafahako azy. Ary ilay ao an-trano kosa namaly ka hanao hoe, Aza manahirana ahy, fa efa mihidy ny varavarana izao, ary ny zanako mandry eto am-pandriana eto amiko. Tsy afaka hifoha hanome anao aho. Hoy izao aminareo, na dia tsy hiainga hanome azy noho ny fikisakaizana aza izy, dia hifoha ihany izy noho ny fitarainany fatratra ka hanome azy izay ilainy. Ary hoy izao aminareo, mangatà dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandodona no hovoana. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahiny hazandrano no hanome azy menarana ho solony hazandrano, ary raha angatahiny atody no hanome azy maingoka? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Ary Jesosy namoaka demonia mona, ary rehefa nivoaka ny demonia dia niteny ilay mona, ka dia gaga ny vahoaka. Fa hoy ny sasany, Belzeboba lohan'ny demonia no amoahany ny demonia. Fa ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Fa izy nahalala ny heviny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary ho rava ny ankohonana izay miady an-trano. Ary raha Satana koa aza no miady an-trano, ahoana no haharetan'ny fanjakany? Fa hoy ianareo, Belzeboba namoahako ny demonia. Fa raha izao mamoaka demonia amin'ny herin'i Belzeboba, dia amin'ny herin'iza kosa no amoahany zanakareo azy? Koa amin'izany dia ho tsara anareo ireo. Fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra namoahako ny demonia, dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny mahery mivonona amin'ny fiadiany no miaro ny tranony, dia tsy haninona ny fananany.
Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy, dia alainy ny fiadiany rehetra izay nitokiny, ary izay azo ny babo dia zarainy. Izay tsy momba ay dia manohitra ay, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana, ary rehefa tsy mahita dia hoy izy, ody any an-tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Ary raha nilaza izany Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantso ka nanao taminy hoe, sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninononao. Fa izy nanao hoe, eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ary raha mbola niangona ny vahoaka betsaka, dia nilaza hoe izy, ity taranaka ity dia taranaka ratsy, mitady famantarana izy, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona. Fa tahaka ny Jona izay famantarana tamin'ny Ninivita, dia ho toy izany koa ny zanak'olona amin'ity taranaka ity. Ny mpanjakavavy avy tany atsimo dia hiara-mitsangana amin'ny lehilahy amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy hiaino ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa izy nibebaka tamin'ny toriany Jona teny, nefa indro misy lehibe no Jona eto. Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitany izay miditra ny mazava. Ny masonao no jiron'ny tena, koa raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao. Koa tandremo, fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Ary amin'izany, raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina, dia hazava avokoa izy rehetra, tahaka ny jiro raha mirehitra tsara ka manazava anao. Ary raha mbola niteny Jesosy, dia nisy fariseo nampiantrano azy hisakafo ao aminy. Dia niditra izy ka nipetraka nihinana. Fa gaga ilay fariseo raha nahita fa tsy nisasa izy vao nihinana. Fa hoy ny tompo taminy, ankehitriny ianareo fariseo dia manadio ny von'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatinareo kosa dia feno rombaka sy faharatsiana. Ry adala, tsy izay nanao ny vony va no nanao ny atony koa, fa ny zavatra eo anatiny no aoka omenareo ho fiantrana, dia indro madio anareo ny zavatra rehetra. Fa lozanareo fariseo, fa mandony 10 ny solila sy ny rota, ary izay anana famboly rehetra ianareo, nefa lalovanareo ny fitsarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony avelanareo ireroana. Lozanareo fariseo, fa tia ny fipetrahana loha ao amin'ny sinagoga sy ny fiarabana ny an-tsena ianareo. Lozanareo, fa ianareo dia tahaka ny fasana tsy hita, ka tsy fantatry ny olona izay manitsaka azy. Ary ny anankiray tamin'ny mpahay lalàna namaly ka nanao taminy hoe, mpampianatra, raha miteny izany ianao dia manala baraka anay koa. Fa hoy Jesosy, lozanareo mpahay lalàna koa, fa mampitondra ny olona entana sarotra entina ianareo, nefa tsy manendry izany entana izany akory ianareo, na dia amin'ny rantsan-tananareo iray aza. Lozanareo, fa manao ny rarivatom-pahasampaminany ianareo,
nefa ny razanareo ihany no namono azy. Dia vavolombelona ianareo ka manaiky ny asan'ny razanareo, fa izy no namono azy, ary ianareo kosa manao ny rary vantopasany. Koa izany no nanambara ny fahendren'Andriamanitra hoe: aniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho, ka ny sasany ho vonoiny ary ny sasany enjehiny, mba hadinina amin'ity taranaka ity ny ranom-paminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoina teo anelanelan'ny altara sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo marina tokoa fa hadinina amin'ity taranaka ity izany. Lozanareo mpahay lalàna, satria nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalàna. Ianareo tsy niditra, ary izay te hiditra dia nosakananareo. Ary raha niala teo izy, dia noteren'ny mpanoradalana sy ny fariseho fatratra sady nadinadiny ny zavatra maro. Dia niendry azy izy ireo amandriany azy amin'ny teny naloako ny vavany. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 2:20. Ary tamin'izany, raha niangona ny vahoaka betsaka tsy hita isa ka nifanitsaka, Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany aloha ka nanao hoe: mitandrema ianareo, fandrao azony masirasira ny fariseho, dia ny fiatsaram-belatsia, fa tsy misy nafenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Koa na inona teneninareo ao amin'ny maizina dia ho re eo amin'ny mazava, ary izay bitsianareo mangingina ao amin'ny efitrano dia ho toriana eo amin'ny tampitrano. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany, fa asehoko anareo izay atahoranareo. Matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eny, hoy izao aminareo, matahora azy. Tsy eranambatra va ny vidin'ny tsitsina 5? Nefa tsy misy adinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny, na dia iray akory aza. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra, fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo, na zovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahay eo anatrehan'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovo no hanao teny hanohitra ny zanak'olona, dia ahazo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba ahazo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo na izay ho lazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy: raha lehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo. Fa ny an'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho, ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho: ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra noharianao?
toy izany izay miary harena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ary io Jesosy tamin'ny mpianany. Noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manay ny amin'ny ainareo izay hohaninareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Hevery ny goaika, fa tsy mba mamafy na mijinja ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Ary iza moa ao aminareo, na dia manay aza, no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja aza? Koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manay ny amin'ny sisa? Hevery ny fanirian'ny voninkazo, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo, na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra izay any an-tsahana io, nefa atao ao am-pantana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Koa aza mitady izay hohaninareo na izay hosotroanareo ianareo, ary aza mihanahana, fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany. Fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany, kanefa katsao ny fanjakany dia hanampy ho anareo izany zavatra izany. Aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Amidio ny fanananareo ka manova fiantrana, manova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia harena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba, fa izay hitoeran'ny harenanareo dia hoany koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo, ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandro ny tompony. Raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy, dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao, fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Dia miomana koa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ary io Petera, Tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ary hoy ny Tompo, iza moa no mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina izay hotendren'ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara anina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony, fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anan-kapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy, ka dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no adinina aminy. Tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany aho,
Ka manao ahoana ny faniriako mba hirehetan'izany sahady? Ary manana batisa hanaovana ahy batisa aho. Ka manao ahoana ny fahoriako ambara-pahatanterahany? Ataonareo va fa tonga hanome fihavanana ambonin'ny tany aho? Tsia, hoy izao aminareo, fa fampisarahana. Fa hatramin'izao dia isy 5 i sara-tsaina ao an-trano iray. Ny 3 hanohitra ny 2 ary ny 2 hanohitra ny 3. Isara-tsaina ireo, ka ny iray hanohitra ny zanany lahy, ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy, ny reny hanohitra ny zanany vavy, ary ny zanakavavy hanohitra ny reny, ny rafozam-bavy hanohitra ny vinanty vavy, ary ny vinanty vavy hanohitra ny rafozany vavy. Ary hoy Jesosy tamin'ny vahoaka, raha mahita rahona miposaka eny andrefana ianareo, miaraka amin'izay dia hoy ianareo, ho avy ny ranon'orana dia tonga izany. Ary raha avy any atsimo ny rivotra dia hoy ianareo, hafana ny andro dia tonga izany. Ianareo mpiatsara velatsia, ny tarehin'ny tany sy ny lanitra dia hainareo fantarina, fa ahoana kosa ny tsy ahaizanareo mamantatra izao andro izao? Nahoana ianareo ny tsy mahalala mitsara araka ny marina? Fa raha miara-mandeha amin'ny manana ady aminao ianao hanatrika ny mpanapaka, raha mbola any an-dalana dia mahasotoa manao izay hahafahanao aminy. Fandrao hitondranao any am-pitsara izy, ary ny mpitsara hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ary ny mpamatotra hanao anao ao an-tranomaizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao ambara-pandohanao ny vary iray venty farany indrindra. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 7:12. Ary tamin'izany andro izany, nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjon'ny Galiliana, izay naharoaroan'i Pilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ataonareo va fa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra, satria nozoiny izany zavatra izany izy? Tsia, hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 7:12 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloma ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsia, hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary nanao ity fanoharana ity izy hoe, nisy olona nanana aviavy nambolena teo an-tanimboalobony, dia nankeo izy nitady vo taminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanimboaloboka, indro, efa 3 taona izay aho no tonga nitady vo tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Ka pao io, nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe, tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadoko manodidina azy, ka asiako zezika. Angamba mbola hamoa izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro, nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 17 taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, ravehivavy, afaka mirofonao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraka ravehivavy sady nankalaza n'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra, satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Dia namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe, enemana no azo anaovan-draharaha, koa avy hositranina amin'izany, fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe, ry mpiatsara velatsia, moa tsy samy mamany ombony na ny birikiny
hiala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity, izay efa nafatotra Satana izao 70 taona izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy dia nangahiahy izay rehetra nanohitra azy, fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Dia hoy Jesosy, tahaka ny inona ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona no hanoharako azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay nalain'ny olona ka namboleny tao an-tanimboly, ary naniry ka tonga hazo, ary ny voromanidina nitoetra tao amin'ny rantsany. Ary io koa Jesosy, inona no hanoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana, mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso ankany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy, Tompoko, moa vitsy va no hovonjena? Ary io izy tamin'ny olona, misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izao aminareo, maro no hitadiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo ala-trano mandondona ny varavarana ka manao hoe, Tompoko, voay izahay, dia maly izy ka hanao aminareo hoe, tsy fantatro na avy taiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe, nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambe anay ianao. Fa izy hiteny hoe, lazaiko aminareo, tsy fantatro na avy taiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka ny ivelany. Ary ho tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana, ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny, ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy ny aoriana ho aloha, ary misy ny aloha ho aoriana. Tamin'izany ora izany indrindra dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe, mandehana ianao ka miala eto, fa tahamono anao Herôda. Fa hoy izy taminy, mandehana, lazao amin'izany amboaloalo izany hoe, indro mamoaka demonisy mahasitrana aho anio sy ampitso, ary raha afaka ampitso dia ho tanterahina ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso sy raha afaka ampitso, fa ny mpaminany tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay nirahina any aminao. Impiry aho no tahanangona ny zanakao, tahaka ny fanombany akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela ho anareo ny tranonareo, ary lazaiko aminareo, tsy ahita intsony ianareo mandra-pilazanareo hoe, isaorina anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, 4:40. Ary raha niditra mba hihinana tao an-tranon'ny loholona anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata, dia nizataratra azy ireo. Ary indro nisy olona manirano anankiray teo anatrehany. Ary Jesosy namaly ka nanao tamin'ny mpahay lalàna sy ny fariseo hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata sa tsia? Fa tsy niteny ireo. Ary izy nanendry ilay marary dia nahasitrana azy ka nandefa azy handeha. Ary izy nanao tamin'ireo hoe, iza moa aminareo raha manana biriky na omby latsaka ao an-davaka fatsakana, no tsy hampakatra azy miaraka amin'izay
na dia amin'ny andro sabata aza, ary tsy nahavaliny amin'izany zavatra izany izy. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy mifidy ny fitoerana aloha, ka nanao taminy hoe: raha misy makanao ho any amin'ny fampakaram-bady, aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha, fandrao isy olona nalaina izay mihaza kokoa noho ianao. Ary ho avy izay nanasanao, tsy izy ka ilaza aminao hoe momotoerana io olona io, dia ho menatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao, mandehana ka mipetraha eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra, ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe: ry Sakaiza, mandrosoa etsy alohaloha kokoa, dia azo haja eo imason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Ary io Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa. Raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao, dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao. Fandrao anasanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao, dia asao ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba, dia ho sambatra ianao satria tsy mba manan-kavaly ireo, fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina. Ary ny anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe: sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy taminy: nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro, ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza amin'izay efa nasaina hoe: andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy: efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha hizaha azy, masiana ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa: efa nividy omby 10 aho ka andeha hamantatra azy, masiana ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa: efa napaka-bady aho, koa amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tesitra ny tompo-trano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe: mandehana faingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakeli-dalana eto an-tanàna, ka ampidiry ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo: tompoko, efa natao izay nandidinao, ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony: mandehana ho eny an-dalambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo, tsy hisy anandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny, na dia iray akory aza. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe: raha misy manarakay ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny, ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra io izy. Nazovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manarakay, dia tsy azo ekena ho mpianatra io izy. Fa iza moa aminareo, raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany, na misy ahavitany azy na tsia? Fandrao, rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia handatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe: io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka, raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa, no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara, na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 1 alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray, dia ampitondra tena izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra hanananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso,
Inona indray no ahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy fa harian'ny olona izay manatsofina hoenti mihaino aoka izy hihaino. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 5:20. Ary ny mpamory hetra rehetra sy ny mpanotana anatona hiaino an' Jesosy, dia nimonomonina ny fariseho sy ny mpanorandalàna ka nanao hoe, le ty mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe, iza moa no olona aminareo izay manana ondry 100 ka very ny anankiray no tsy mandao ny 750 any an'efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy, ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsoriny ka dia hifaly izy, ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, avy ara mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 750 izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely 10 ka very ny anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy, ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe, avy ara mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ary io Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandriny tamindrainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy, dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandry kisoa, ary satry ny hameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinanany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty mosary eto. Hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin-drainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahy iny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ety ny zanak'omby na fay ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nifaly izy. Fa tany an-tsana izy zanan'ilay matoa, ary noho nody izy ka mbita eo akaikin'ny trano dia nandre zava-maneno sy dia, ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'omby nafainy rainao, satria efa tafaverina soamantsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy.
fa izy namaly ka nanao tamin'indrainy hoe: indro izay ela izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza. Nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namono ho azy ny zanakombona fay ianao. Aroa ny rainy taminy: anaka, ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra nanako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 9:10. Ary io koa Jesosy tamin'ny mpianatra. Nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany. Ary ilay iny dia nampangainy olona taminy fa mandany ny fananany. Ary nampanka azy izy ka nanao taminy hoe: ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao nakampo hoe: inona ange no ataoko fa hisoron'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratran'ny haiko, ny mangataka mahamenatra ahy. Fantatro izay ataoko, mba hisy handray ahy ho ao an-tranony rehefa voaaisotra amin'ny fitandremana ny fanananao. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy ankao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe: ohatrinona nitrosan'ny tompoko aminao? Ary hoy io: diloilo 900 famarana. Dia hoy izy taminy koa: inty, raiso ny taratasinao ary mipetraha faingana ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa: ohatrinona kosa no trosa aminao? Ary hoy izy: vary 900 famarana. Dia hoy izy taminy koa: ity, raiso ny taratasinao ka 80 no soraty. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy. Fa ny zanak'izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary io izao aminareo: aoka ny mamona tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no hatoky anareo ny amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome anareo izay ianareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary ny fariseo izay fatra-pity vola raha nandre izany rehetra izany dia naneso an'i Jesosy. Ary io Jesosy taminy: ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Fa izay zavatra iverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'jaona, ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tendron-tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Izay rehetra misahobady ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa. Nisy lehilahy manan-karena anankiray, ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanaram-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana.
Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahady. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatry manan-karena izy. Fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nety ny anjelo ho any an-tratran'i Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainan tsy hita izy ka niandrandra, dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe, "Ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiranovanao eto anatin'ity lelafo ity." Fa hoy Abrahama, "Anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana ty, ary ianao kosa no fadiran'ovana." Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita ankeny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afa-mita akety aminay izay eny. Dia hoy izy, "Mangataka aminao ary aho, ry raiko, mba irao Lazarosy hankany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy 5 aho mba hilaza tsara aminy, fa andao mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy." Fa hoy Abrahama taminy, "Manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino ireo izy." Fa hoy kosa izy, "Tsia ary Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty hankany aminy dia hibebaka izy." Fa hoy Abrahama taminy, "Raha tsy miaino amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy hety ino izy, na dia misy mitsangana amin'ny maty aza." Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 7:10. Ary io Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho aviny fa tamin'ny fitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo hanantonana vato lehibe fikitsoam-bary ny voziny, ka atsipy any an-dranomasina izy, toy izay ahantafy-tohina na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandrema ianareo, fa raha manota ny rahalahinao dia teneno mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelà ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamelà ny elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, "Ampitomboy ny finoanay." Fa hoy ny Tompo, "Raha manana finoana na dia ohatry ny voatsinapy iray aza ianareo, dia azonareo lazaina amin'io voaroy azy io hoe miongota, ary aoka ambilena ao anatin'ny ranomasina, dia hanaiky anareo izy." Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry-ondry, ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo, dia hanao aminy hoe, "Avy faingana ka mipetraha hihinana." Fa tsy ilaza aminy kosa hoe va izy, "Manamboara izay isakafoanako ary misy kina, ka manompo ahy, ambara-pihinako sy sotroko." Fa rehefa vita izany, dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nandidiny? Dia tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo izay rehetra nandidina anareo, dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho ataonay ihany no efa nataonay. Ary niakatra ho any Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky any Samaria sy Galili. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka 10 lay nifanena taminy, izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, "Ry Jesosy Tompo, mamindrafo ho aminay."
Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy: mandehana, misy ehoa ampisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohaka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy folo lay, fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va? Ary io izy taminy: mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary Jesosy no nanontanian'ny fariseo izay andro hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, dia namaly azy hoe: tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary io izy tamin'ny mpianatra: ho avy ny andro hanirianareo ahita ny anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny, fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavin'ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, napakabady izy, navoaka-pakarina izy, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny samby fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'i Lota avy tao a Sodoma, dia nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany izay eo an-tampitrano, ary ny entana ao an-trano dia aoka tsy hidina haka izany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozana izy. Tsarovo ny vadin'ny Lota, nazovo mitady hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary nazovo no hahavery ny ainy dia aharo izany. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany isy roa lahy miray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havelo. Isy roa vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havelo. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe: aiza tompoko? Ary io izy taminy: izay hitoeran'ny faty dia any koa no hiangonan'ny voromahery. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 20. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe: nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe: homerariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anakam-po hoe izy: na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aho sady tsy mena maso olona, mba homeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana ahy izy, fandrao ho avy mandrakariva izy ka hampasosotray. Ary io ny Tompo, enoa izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitarehetra va izy? Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy. Kanefa
Raha avy ny zanak'olona, moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy 2 lahy niakatra teo ankianjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitra, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamory hetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandony 10 amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe, Andriamanitra, mamindra ho amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo ankeo aminy ka nanao hoe, avelao ny zaza nantonay ary aza rarana, fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovony tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe, aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajana ianao sy ny reninao. Ary io kosa izy, izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony ao mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao. Amin'io ny fanananao rehetra ka zarao any malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao, ary avy manaraha ahy. Ary rehefa nandre izany lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe, izay indray moa no azo vonjena? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro, izahay efa nahafoy izay neto anay ka nanaraka anao. Ary io Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy handray lavitra be amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Ary Jesosy naka ny 12 lahy ka nanao taminy hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona. Fa atolotra ho amin'ny jentilisa izy, dia ataony fiomehezana sy setrasetrany sy hororany ary ho kapohiny sy ho vonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azony akory izany teny izany, ka dia tsy fantany izay nolazainy, fa nafenina taminy izany teny izany. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko, dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandre ny vahoaka mandalo izy, dia nanontany hoe, inona izany?
Ary hoy ny olona taminy: Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe: Ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafy ho amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: Ry zanaky Davida, mamindrafy ho amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy ho entiny eo aminy ralehilahy. Ary rehefa mby akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: Inona moa no tianao ataoko aminao? Ary io izy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy: Mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an' Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 7:20. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady hahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety, satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika avy izahan' Jesosy, fa efa handalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampy an-trano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonomonina ka nanao hoe lasa nandeha hian-trano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe: Indro Tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatra eny izany. Ary hoy Jesosy taminy: Anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Fa izy dia zanak'Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ary raha mbola niaino izany ny olona dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaikin'i Jerosalema izy, ka nataon'ny olona fa hiseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy: Nisy andrianday anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka, dia hiverina. Dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompiny izy, ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe: Mandratoa, mandra-piavoko. Fa ny vahoaka ny nankahala azy, dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe: Tsy manaiky hanjakan'iny lehilahy iny izahay. Ary noho ny tafaverina izy, rehefa nandray fahefana hanjaka, dia nasainy nantsonaka eo aminy izany mpanompo nomeny ny vola izany mba hahitany izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe: Tompoko, ny farantsanao iray efa nahazoana tombony farantsafolo. Ary io izy taminy: Tsara izany ry mpanompo tsara, satria nahatoky tamin'ny kely indrindra ianao dia manapatana na folo. Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe: Tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 5. Ary io koa izy tamin'io: Manapatana na 5 koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe: Tompoko, indrindra farantsanao izay notehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao aho, satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinja izay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy: Ny vavanao no hitsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy.
Fantatrao fa izao dia olona mila voatsiary, ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko. Koa nahoana tsy napetrakao tamin'ny mpanana vola ny volako, ka rehefa tonga aho dia honandray ny ay mbanjanany. Ary io izy tamin'izay nitsangana teo anilany. Alao ny farantsa eny aminy, ka omeo ilay manana farantsa 10. Fa hoy ireo taminy, tompoko, efa manana farantsa 10 izy. Lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky anjakako ireo, dia ento aty ka vonoy eto anatrehako. Ary rehefa niteny izany izy, dia nandeha nialoha hiakatra ho an'i Jerosalema. Ary raha nanakaiky an'i Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka 2 lay tamin'ny mpianatra ka nanao hoe mankanesa amin'ny 2 vohatra tandrifinareo iroa. Ary raha vao miditra ao ianareo, dia isy zana-boriky mifatotra ho hitanareo, izay tsy mbola nitaingenan'olona. Vao izy ka ento ety. Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana ny vahanareo io, dia izao no lazainareo. Misy raharaha analan'ny tompo azy. Ary noho nandeha ireo nirahina, dia nahita araka izay nolazainy taminy. Ary raha namany zana-biriky izy, dia hoy ny tompony taminy, nahoana ny vahanareo ny zana-biriky? Ary io izy, misy raharaha analan'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana-biriky, ka nampitaingenany azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy, dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo am-pidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany, ka nanao hoe isaorana anie mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe mpampianatra ô, rarao ny mpianatrao. Fa izy namaly ka nanao hoe lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia ny vato no hiantsoantso. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna, dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao, na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hananganany fahavalonao tovon-tany manodidina anao, dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao, ka tsy havela nisy vato mifanongoy eo aminao, ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Ary niditra teo ankianjan'ny tempoly Jesosy, dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Ary nampianatra isan'andro teo ankianjan'ny tempoly izy, fa ny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona nitady hahafaty azy, nefa tsy hitany izay ataony, satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 20. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra ny olona teo ankianjan'ny tempoly Jesosy, ka nitory ny filazantsara, dia nanantona ny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona, ka niteny taminy hoe lazao aminay, fahefana manao ahoana no hanaovanao izao zavatra izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izao kosa mba hanontany anareo zavatra iray loha, ka lazao amiko.
Nibatisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe nahoana ny tsy nino azy ianareo, fa raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia hitora-bato antsika ny vahoaka rehetra satria noho ny mpaminany Jaona. Dia namaly ireo fa tsy fantany izay niaviany. Ary Jesosy nanao taminy hoe izao kosa tsy hilaza aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao. Dia nilaza izao fanoharana izao tamin'ny olona izy ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boaloboka ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, dia nandeha nitoetra ela tany an-tany hafa izy. Ary tamin'ny fotoana dia naniraka mpanompo hakany amin'ny mpiasa tany izy mba handray amin'ny vokatry ny tanim-boaloboka, fa ny mpiasa tany nikapoka iny ka nampandeha azy maina. Dia naniraka mpanompo anankiray koa izy ary nokapohiny mafy koa iny sady nalany baraka ka nampandeha maina. Dia naniraka anankiray koa izy ary iny koa dia nataony naratra ka noroahiny. Dia hoy ny tompony tanim-boaloboka, inona re no ataoko? Aniraka ny zanako malalako aho, angamba hanaja azy izy. Fa raha nahita iny ny mpiasa tany dia niara-ny saina izy ka nanao hoe ity ny mpandova, andeha hovonoantsika io mba ho antsika ny lova. Dia namoaka azy tany ivelan'ny tanim-boaloboka izy ka namono azy. Ataon'ny tompon'ny tanim-boaloboka ahoana moa izy amin'izany? Ankany izy dia hamono ireo mpiasa tany ireo ka omeny olon-kafa ny tanim-boaloboka. Ary raha nahare izany ireo dia hoy izy, sanatria izany. Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe ahoana moa izao voasoratra izao? Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Izay rehetra potraka amin'izany vato izany dia ho torotoro, fa na iza no hianjerany dia ho mongomongo. Ary tamin'izany ora izany dia nitady hisambotra azy ny mpanorandalàna sy ny lohan'ny mpisorona, nefa natahotra ny olona izy, satria fantany fa izy no nolazainy tamin'izany fanoharana izany. Ary nizaha taratra an' Jesosy izy ka naniraka pitsikilo izay nody ho marina mba hamandrika azy amin'ny teniny, hanolorany azy ho amin'ny hery sy ny fahefan'ny governora. Ary ireo nanontany azy ka nanao hoe mpampianatro, fantatray fa miteny sy mampianatra marina ianao ka tsy mizaha tavan'olona fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va raha mandoha vola hetra ho an'i Kaisara izahay sa tsia? Fa Jesosy nahafantatra ny fihendreny ka nanao taminy hoe mampiseho denari amiko. Aniza moa io sary sy soratra eo aminy io? Hoy ireo, an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, alo avy ho an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary tsy sainy ny tanana azy teo anatrehan'ny olona izany teny izany. Sady gaga izy noho ny famaliny ka nangina. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty dia nanantony ka nanontany azy hoe mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra ny vehivavy ka hiteraka hamelo maso ny rahalahiny. Koa nisy fito mirahalahy ary ny zokony nampakabady dia maty momba, ary ny faharoa sy ny fahatelo koa nampakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataon'izy fito mirahalahy, nefa maty momba avokoa izy. Ary farany dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganan'ny maty, ho vadin'iza moa raha vehivavy? Fa samy efa nanambady azy avokoa
izy 7 mirahalahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe ny zanak'izao fiainana izao dia mampakabady sady avoaka ampakarina, fa izay atao mendrika azo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina, ary tsy mety maty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa hatsangana ny maty raha nilazan'i Jehovah hoe Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Fa izy tsy mba Andriamanitry ny maty fa any velona, fa velona ho any Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary ny mpanorandalana sasany namaly ka nanao hoe mpampianatro, marina izay nolazainao, fa tsy nisy saina notany azy intsony ireo. Ary io Jesosy taminy, ahoana no lazaina fa Kristy no zanaky Davida? Fa Davida ihany no milaza eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Davida amin'izany manao azy hoe Tompo, koa nahoana ny mahazanany azy? Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany teo anatrehan'ny olona rehetra. Mitandrema ny amin'ny mpanorandalana izay mazoto mandendeha miakanjo akanjo lava ary te ho arabain'ny olona eny an-tsena sady tia ny fipetrahana loha eo amin'ny sinagoga sy ny fitoerana loha eo amin'ny fanasana ary mandany ny tranon'ny mpitondra tena sy manao vavaka lava reny mba ho fiolahana. Ireo dia azo fahamelohana mafimafy kokoa. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 1:20. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita ny mpanan-karena mandatsa drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray koa mandatsaka farantsakely 2 teo izy. Dia hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeany fananany no nandatsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Ary izy ireo nanontany azy hoe mpampianatro, roviana no ho avy izany? Ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary io izy, mitandrema fandrao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako sady hanao hoe izao no izy, ary koa efa akaiky ny andro, koa aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany, dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina, ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany. Koa ahoreno ao am-ponareo ny tsy hihevitra raha teo izay havalinareo. Fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azon'ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny.
ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Nefa tsy hisy overy na dia sikam-bolo iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Ary raha mahita an'i Jerosalema voahodidin'ny miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny fandravana azy. Ary izay an-tsodia amin'izany andro izany, aoka handositra ho any an-tendrombohitra. Ary izay ao Jerosalema, aoka handositra ho any ivelany. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hahatanteraka izay rehetra voasoratra. Falozan'ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. Satria hisy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra. Ary Jerosalema ho itsahan'ny jentilisa mandra-pahatanteraky ny andron'ny jentilisa. Ary hisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary etỳ ambonin'ny tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firohondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia ho hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany, dia miandrandra ka hasandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nanao fanoharana taminy hoe, jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaraka ireo, dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatongan'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahin'izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra etỳ ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ary noho ny atoandro dia nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary noho ny alina dia nivoaka izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva. Ary ny vahoaka rehetra nankeo aminy maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly hiaino azy. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 12. Ary efa mby akaiky ny andro firaviravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay andro atao hoe Paska. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna nitady izay hamonoany an'i Jesosy, nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'i Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 lahy. Dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina izy, ka niresaka taminy ny amin'izay hamadiany an'i Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo, ka nanaiky hanome vola azy. Ary nanaiky izy ka nitady izay andro ahazony hamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehana ka amboary ny Paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanamboaranay azy? Dia hoy izy taminy, indro, raha miditra ao an-tanàna ianareo,
dia hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo. Manara azy ao amin'ny trano izay hidirany, dia lazao amin'ny tompontrano hoe izao no lazain'ny mpampianatra aminao. Aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana, any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nolazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ary noho ny tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary io izy taminy, naniry koa raha naniry aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dia eny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho, ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy, dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovanahy. Ary araka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambonin'ny latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa araka izay nanendrena, nefa lozan'izay lehilahy ahazoana manolotra azy. Ary ireo ny fanontany izay anankiray eo aminy ahefa izany. Ary nisy koa fifandirana teo aminy ny amin'izay anankiray aminy atao lehibe. Ary io Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va, sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izao dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanarakay tamin'ny fankampanahy niatra tamiko. Koa izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka nanendreny raiko ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'Israely 12. Ary hoy ny Tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororohiny toy ny vary. Nefa izao nangataka ho anao, mba tsy ho levina ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao, dia ampaherezo ireo rahalahinao. Ary io izy taminy, Tompoko, vonona nanaraka anao aho, na ho ao an-tranomaizina, na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io, dia andahy intelo ho tsy mahalala ahy ianao. Ary io koa izy taminy, raha nirahako tsy nitondra kitapo-bola na kitapo-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahory anareo va? Dia hoy ireo, tsy nisy. Fa hoy izy taminy, fa amin'izao kosa, izay manana kitapo-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapo-batsy, ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe ary izy natao ho isan'ny mpanota. Fa efa ho tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo, Tompoko, ndreto sabatra 2. Dia hoy Jesosy taminy, aok'izay. Ary nivoaka Jesosy, koa araka ny fanaony dia nakao an-tendrombohitra Oliva izy, ary ny mpianatra koa nanaraka azy.
Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany dia hoy izy taminy: "Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fankam-panahy." Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitora-bato. Dia nandohalika ka nivavaka hoe: "Raiko, raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao." Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fadiran'ovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa. Ary ny dininy dia tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany. Ary noho ny nitsangana avy nivavaka izy dia nankeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matory nalahelo. Dia hoy izy taminy: "Nahoana ny dia matory ianareo? Mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fankam-panahy." Ary raha mbola niteny Jesosy, indreo tamin'ny vahoaka, ary ilay atao hoe Jodasy, isan'ny 12 dia nandeha teo alohany ka nanantona an Jesosy hanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy: "Ry Jodasy, fanorohana va no amadianao ny zanak'olona?" Ary izay teo aminy, raha nahita izay efa anjoa, dia nanao hoe: "Tompoko, amely amin'ny sabatra va izahay?" Ary ny anankiray teo aminy dia nikapa ny mpanompompy sorona be ka nahavaka ny sofiny ankavanana. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: "Aoka ihany na dia izao aza." Dia nanendry ny sofiny izy ka nahasitrana azy. Ary io Jesosy tamin'ny loham-pisorona sy ny lehibehan'ny mpiambina ny tempoly ary ny loholona izay tonga hisambotra azy. "Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny hisambotra jiolava ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo ankianjan'ny tempoly aho dia tsy nanintsy tanana tamiko ianareo. Fa izao ny fotoananareo tsy hery maizina." Ary izy ireo nisambotra an Jesosy dia nitondra azy eo ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. Ary raha namelona afo teo an-kianja ireo ka nipetraka, dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. Ary ny ankizivavy anankiray, noho ny nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo, dia nandinika azy ka nanao hoe: "Ity koa nomba azy." Fa izy nandaka nanao hoe: "Raha vehivavy, tsy fantatro izy." Ary vetivety foana rehefa afaka izany, dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe: "Ianao koa mba namandreny." Fa Petera nanao hoe: "Raha lehilahy, tsy mba namany aho." Ary rehefa afaka tokony ho ora iray, dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe: "Ilay io nomba azy marina tokoa fa Galiliana izy." Fa hoy Petera: "Raha lehilahy, tsy fantatro izay lazainao." Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia nisy ankohonaneno. Ary ny tompo nitodika dia nijery an'i Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny tompo nolazainy taminy hoe: "Raha tsy mbola misy ankohonaneno anio, dia andahay intelo ianao." Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Ary ny lehilahy izay nitanan Jesosy dia nanao azy ho fiomehezana sady nikapoka azy. Ary rehefa nanampy maso azy izy, dia nanontany azy hoe: "Maminany, iza moa no namely anao?" Ary niteny ratsy izy, nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiny azy. Ary raha vao nazava ny andro, niangona ny loholona dia ny loham-pisorona sy ny mpanorandalàna ka nitondra an Jesosy ho eo amin'ny Sinedriona dia nanao hoe: "Raha ianao no Kristy, dia lazao aminay." Fa hoy izy taminy: "Na dia hilaza aminareo aza aho dia tsy hino ianareo, ary na dia an-tany aza aho dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana ankavanan'ny herin'Andriamanitra." Dia hoy izy rehetra:
Zanak'Andriamanitra vary ianao? Ary io izy taminy, voalazanareo fa izao no izy. Ary hoy ireo, ka inona indray no ilantsika vavolombelona fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 7:20. Ary ny olona rehetra nitsangana ka nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato, dia niapanga azy ka nanao hoe, ilety tanaina ampihodina ny firenenay sady nandrara tsy handohetra ho an'ny Kaisara ka nilaza ny tenany ho Kristy mpanjaka. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Ary izy namaly azy ka nanao hoe, voalazanao. Dia hoy Pilato tamin'ny loham-pisorona sy ny vahoaka, tsy hitako izay heliko ity lehilahy ity. Fa vao maika nandetika ireo ka nanao hoe, nampihodina ny olona izy sady nampianatra eran'ny Jodia rehetra, nanomboka hatrany a Galilea ka hatraty. Raha nandre izany Pilato, dia nanontany raha olona avy any a Galilea Jesosy. Ary rehefa fantany fa avy tamin'ny tany tapahin'i Heroda izy, dia nampanatitra azy tany amin'ny Heroda izy. Fa tany Jerosalema koa Heroda tamin'izany andro izany. Ary faly dia faly Heroda raha nahita an'i Jesosy, fa efa naniry ela hahita azy izy, satria efa nandreny aminy ary nanantena hahita famantarana ataony. Ary izy nanontany azy teny maro, fa tsy namaly teny azy akory Jesosy. Ary ny loham-pisorona sy ny mpanoran-dalàna nijanona teo, dia nitompo teny fantatra hiapanga azy. Ary Heroda sy ny miaramilany namingavinga azy ka nanao azy ho fiomehezana, dia nampiakanjo azy akanjo tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Ary tonga nisakaiza i Heroda sy Pilato tamin'izany andro izany, kanefa nifandrafa izy roalahy talohan'izany. Ary rehefa nasain'i Pilato novoriana ny loham-pisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka, dia hoy izy taminy, entinareo aty amiko ity lehilahy ity toy ny nampihodina ny vahoaka, ary indro efa nanadina azy teto anatrehanareo aho, nefa tsy hitako izay heliko ity lehilahy ity amin'izay hampanganareo azy. Tsia, na dia Heroda koa aza, fa namerina azy ho aty amintsika izy. Ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy, koa ho faiziko izy dia alefako. Fa izy rehetra niantso mafy indray miredona nanao hoe, vonoa io ka Barabasy no alefaso anay. Nefa natao tao an-tranomaizina io Barabasy io noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny vonon'olona. Ary satria tiany Pilato alefa Jesosy dia niteny indray izy, fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy izy taminy fanotelony, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay elo ny tokony hahafaty azy, koa ho faiziko izy dia alefako. Fa niantso tamin'ny feo mafy ny olona, ka nangataka hanombohana an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy anao izay nangatahiny. Ary dia nalefa ny nilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonon'olona, satria io no nangatahany, fa Jesosy kosa natolony ataony araka ny sitrapony. Ary raha nitondra an' Jesosy izy, dia nitana lehilahy Kirenianina anankiray atao hoe Simona, izay vao avy any an-tsaha ka nampitondra iny ny hazo fijaliana anaraka an' Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary vehivavy maro izay nite-hatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe, ry zanaka vavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy, fa mitomany iny tenanareo sy ny zanakareo. Fa indro ho avy ny andro izay ilazany hoe, sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka,
ary ny nono izay tsy nono an-jaza. Dia ilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy mianjera aminay ary amin'ny havoana hoe sarony izahay. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izany, atao ahoana amin'ny maina? Ary nisy olon-dratsy roa lahy nentina hiaraka ho vonoina aminy koa. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe hikarandoha izy, dia teo ny namonoany an'i Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ary io Jesosy, raika mamelany ny elony fa tsy fantany izay ataony, dia nanaovany loka no fizarany fitafiany. Ary ny olona nijanona teo ka nijery. Ary ny olona kosa mba nandatsaka nanao hoe namonjy ny sasany izy, aoka ho vonjeny koa ny tenany. Raha izy ny Kristian'Andriamanitra dia ilainy nofidiana. Ary ny miaramila koa ny ome azy, dia nankeoka nanome azy vinaigitra sady nanao hoe raha ianao no mpanjakan'i Jiosy, vonjeo ny tenanao. Ary ny soratra teo amboniny nanao hoe ity no mpanjakan'i Jiosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra amin'ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza. Ary marina ny namelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary io izy, Jesosy tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any paradisa. Ary rehefa tonga ho tamin'ny ora fahaenina, dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Satria niamaizina ny masoandro ary tritra misasaka ny hevitra lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka niainy. Ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Ary ny vahoaka rehetra izay vory teo mba hijery izany, raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina mitehatratra. Fa ny olom-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilia dia nijanona teny alavi-tavitra eny nijery izany zavatra izany. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa izay isan'ny Sinetriona, dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy izany tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataony sasany avy tany Arimasia, tanànan Jiosy, izy sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidininy ny faty ka nofonosiny ariry madinika, dia naleviny tao amin'ny fasana nolavahana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona. Ary andro fiomanana izany andro izany ka efa atombotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilia dia nanaraka teo aoriana ka nahita ny fasana sy izay fampandriany ny faty. Ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 4:20. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy
nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Aritany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roa lahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka niankohoka, dia hoy izy roa lahy taminy: nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili hoe: ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria renin'i Jakoba. Ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lamba-paty mipetraka amin'ny tokana. Dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Ary indreo nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany ankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho 80 stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy. Ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy, dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hafantarany azy. Ary io izy taminy: ahoana izao teny resahinareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalaka nanao taminy hoe: ianao irery va ny vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy: zavatra manao ahoana moa izany? Ary io izy roa lahy taminy: ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolorany loham-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamelohany azy ho faty sy ny nanombohany azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa navitra ny Israely. Ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahavery hevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy. Ary raha tsy nahita ny faty izy, dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely niseho kosa izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nakany amin'ny fasana ary nahita araka izay nolazainy vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ary io izy taminy: ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa mbita eo akaikin'ny vohitra izay efa alehan'izy roa lahy izy, ary Jesosy toa nanao handeha lavitra kokoa. Fa ireo nanery azy ka nanao hoe: mitoera aty aminay, fa efa ho hariva izao ka lasa davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Ary raha niara-nipetraka nihinana teo aminy izy, dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia niresaka hoe izy: tsy nangorangoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika? Dia niainga tamin'izany ora izany izy roa lahy ka niverina nakany Jerosalema,
ary nahita ny iraika ambin'ny folo lay mba amin'izay nomba azy tafangona teo sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'i Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakiana ny mofo. Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy satria nataony fa nahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy, nahoana ny taitra ianareo? Ary nahoana ny mihanahana ny fonareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao no izy. Tsapaho aho ka jereo, fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa niteny izany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy niny ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, manakanina ty va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy. Ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina. Ary io izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelon' izany. Ary indro, izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafy anareo hery avy any amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra, ary teo an-kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra.